Jean-Marc Sarakotomamonjy, filohan'ny antenimieram-pirenena no mahasolika be indrindra eto Tsimbazaza. Isam-bolana, 20 tapitrisa ariary no omena azy. Izany hoe manodidina ny 4,705 litatra isam-bolana, raha raisina fa 503 ariary ny litatra amin'ny solika tsotra. 900 litatra isan'andro no izany no omena ampiasain'ity filohan'ny antenimieram-pirenena ity, izay tsy miasa afa-tsy eto an-drenivohitra, ary mampiasa fiara tsy mandany afa-tsy 7 na 10 litatra isaky ny 100 kilometatra. Manaraka azy, ireo filoha-lefitra miisa 4 sy ireo kestora 3 izay samy omena solika amin'ny tetina 10 tapitrisa ariary isam-bolana. Izany hoe 7,720 litatra isam-bolana na 5,90 litatra isan'andro. Isam-bolana noho izay, tsy maintsy mamoaka vola amin'ny totaly 9 tapitrisa ariary ny fanjakana ho an'ny solika ireo filoha-lefitra miisa 4 sy ireo kestora 3. 4 tapitrisa ariary isam-bolana kosa no solika tsy maintsy omen'ny fanjakana ireo solombavambaoka mitazona ny anjara toerany filohan'ny vondrona parlemantera, ny antenimieram-pirenena izay efa ahitana vondrona parlemantera 10 rakely indrindra. Ho an'ny solombavambaoka tsotra izay didin'ny fomba mampanao parlemantera idineny fotony anao tatitra amin'ny vahoaka ny fidy azy anefa tsy misy afa-tsy 3 tapitrisa ariary isam-bolana no solika omena azy ireo. Ny antenimieram-pirenena izay nahazo vola fanampiny maherin'ny 7,20 miliary ariary anatin'ilay lalàna amin'ny feno fanitsiana teti-bolam-panjakana vao nankatoavin'izy ireo herinandro maromaro lasa zay. Izany hoe tsy maintsy andany vola maherin'ny 30 miliary ariary hatramin'ny Desambra 2023.